Tompo kilasy, tompo vavy. Tonga indray ty ny fotoana hiatrehan'ny zanatsika ny fanadinana baccalauréat. Ny baccalauréat no mari-pahaizana voalohany avoakan'ny ministèran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. Iarahantsika malala fa tsy vitan'ny mari-pahaizana fotsiny izy io fa vavahady idiran'ny tanora malagasy ho amin'ny famatorana bebe kokoa ahafahany manovy fampianarana ambony ary manomana ny fidirana eo amin'ny sehatry ny asa sahady. 5,740 no isan'ny mpiadina ho an'ity taona ity. Mitsinjara amin'ny foibe mpanadinana miisa 7,900 izy ireo. Ny politikan'ny fanjakana moa ankehitriny dia mifototra amin'ny velorano faha-efatra ny filohan'ny repoblika. Izany hoe fanabeazana ara-kalitao ho an'ny rehetra. Ezaka imasoan'ny ministèran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izany izay sahaniko ny azahoan'ireo tanora malagasy rehefa afaka baccalauréat izy ireo hisisaka ny fampianarana ambony araka izay tratrany. Hatreto, araka ny atotanisa dia ny atsasa-manila ny tanora afaka baccalauréat ihany no afaka mandrato fianarana eny amin'ny ambaratonga ambony. Efa mandray ndraiky ny fitondram-panjakana ankehitriny anangana université amin'ireo faritra 3 araka ny fanambin'ny filohan'ny repoblika. Alahoery ary tanora malagasy hiatrika ny fanadinana amin'ity taona ity, hatreo ampitoniana ny fanadinana fa ny fitondram-panjakana dia tsy hitsahatra ny hikatsaka ny fomba hoentina mamolavola anareo olombanina sy ho manam-pahaizana ambony hoentina mampandroso ny firenena. Ny rarisoa sy fahombiazana ho anareo ny tenako amin'ny fahatotosana ny fanadinana baccalauréat 2024. Tongava rahampitaona, azadino ny karapanondro ary azadino ny taratasy fiantsonanareo.